tsara noho ny fahaizako mitantana vola, ny fahaizako mitantana fotoana. Dada sy neny tena olona mahitsy daholo, tena hoe mijoro amin'ny maha izy azy, dia izay aloha tena azo atao hoe lova sarobidy tena ny raisiny. Tao anatin'izay 20 taona izay niezaka izay nanazava manolotra maimai-poana fampiofanana momba fanabeazana aizana. Fa tena lazaiko anao fa hatrito aloha tena afaka miteny hoe tsy tafita le hafatra. Ny fandaminana rehetra na inona dia miainga foana aloha amin'ny famaritana tanjona mazava. Mianatra mihitsy ny hoe mitoetra ao anaty fitoniana. Ilaina ny vola, tena ilaina. Fa tsy vola ihany, tsy voatery mihazakazaka hoe manorina sekoly be dia be, dia le trano no atao be dia be. Foza hoe le olona efa mpianatra ve aloha tena vonona hoe hifanome izay tsara ao anatiny. Dia ilaina ny herinandro voalohany amin'ny fidirana mianatra dia tsy mandray kahie ny ankizy fa milalao, mifandray am-po amin'ny mpampianatra, mifankafantatra, dia indrindrandrindra mihevitra ny nofiny. Mahafinaritra be namana tsy tia AOTRA ty fa za tena niainga tamin'ny AOTRA le hoe AOTRA zany tamin'iza tonga taty sady tsy fantatro hoe inona loatra ny ataoko nefa niaraka tamin'ny zaza anankitelo zany izay dia soa ihany fa nampianarin-dray aman-dreniko hoe mijolo foana. Dia izay zany. Matoa ianao mbola mahazo fofonay dia mbola misy harena ao anatinao azonao hiatrehana an'izay zava-misy rehetrarehetra eo dia ahafahanao mihoatra. Falomera-bany Hanta tonga soa eto amin'ny fandaharana AOTRA. Tonga soa aty aminay dia faly be tafatava efa ela ihany nitadiavana hoe mba hifampizara miaraka amin'ny Hanta. Dia misaotra betsaka faly miaraba mijery rehetrarehetra ihany koa dia misaotra fenitra aloha na nafatokisana sy finiavana anasa dia tena ampifaliana ny afahantsika mifamelombelona eto indray amin'izay resaka ataontsika. Fanontaniana voalohany manitikitika aloha, izy moa i Hanta? Ny Hanta aloha dia vehivavy malagasy mpandraharaha, mpampiofana amin'ny fahaizana mitondra, mitarika, mitantana, reny, 4 ny zanako dia reny be 3 ny zavikeliko. Ahoana i Hanta ny fomba igérinao fotoananao amin'izany? Nenahy zany tena mihorom-paka mihitsy amin'ny fahendrentsika malagasy hoe ny fotoana volamena. Dia tena hoe raisiko hoe sarobidy ambonin'ny zavatra rehetra io fotoana io satria ao anatin'ny fotoana no iainana ny zavatra rehetra na miaraka amin'ny fianakaviana na miasa na amin'izay zavatra atao ny fiarahamonina. Dia io tena hoe kajiko dia tantanako mihoatra noho ny vola. Za tena resy lahatra hoe tsara noho ny fahaizako mitantana vola, ny fahaizako mitantana fotoana satria io ny ahafahako manatanteraka ny zavatra iriko. Dia tena mandamina ny fotoanako dia mandrindra anazy satria miainga amin'ny tanjona. Dia hitany fenitra teny mitsika malagasy hoe mahazo tombon'andro. Tena raisiko arabaky teny ary iainako arak'izay hoe tombony ty andro anankiray ty. Tsy hoe mitomboka ny andro, tsy izay ny andraisako azy fa hoe tombony ho anana ho azo an'ity andro vaovao ty. Dia izany hoe tombo dia ampitombo izay ho ampelantanako. Dia le za mitombo io zany tsy maintsy misy zavatra vaovao haiko foana. Mety misy olona zao fandaharana vaovao zao ty dia efa tombony ho anana maheto. Dia izay fijery izay mahatonga hoe raisina amin'ny fomba mazava tsara daholo izay zavatra mitranga na indraindray raha hoe miatrika sedra sy fahasahiranana dia atao hoe lesona daholo satria anatra manandratra ny mianatra. Za manokana zao i Hanta tena nandalo fotoana sarotra be to dia ianao miresaka fotoana io satria ketsisa dia tratra ny burn-out dia nono justement noho ny resaka tsy mahaiza mitantana n'ilay fotoana ary hitako hoe tsy ny olona rehetra mahay an'izay tantana fotoana zany. Raha ohatra ianao tokony conseiller olona pratiquement inona ny zavatra tokony atao? Voalohany aloha nenahy mizara 4 ny fiainako. Fiainako anahy manokana tsy maintsy mikarakara ny tenako aho afaka mikarakara ny hafa. Faharoa fikarakarako ny ankonako sy anakaviako. Fahatelo fikarakarako ny asa aman-draharaha. Dia faha-4 fandraisako anjara eo amin'ny fanatsarana fiarahamonina miainga amin'izay fanomezam-pahasoavana ananako. Dia ireo sahanan-4 ireo eo ambany masoko foana. Dia manana tanjona koa ho an'ireo sahanan-4 ireo. Dia ilay tanjona amin'ny voalohan'ny taona mihitsy dia mametraka hoe inona ny tiako hitombo amin'ireto sahanan-4 reto amin'ity taona ity. Dia avy eo iny zaraiko isam-bolana. Dia avy eo iny
isaky ny herinandro dia isan'andro, zany hoe fantatro hoe aiza ny lalana tiako aleha. Mazava ho azy fa misy zavatra tsy apoiziny fa ny tanjako tena natokako anatanteraka ny tanjoko. Dikan'izany rehefa tsy ao anatin'ny tanjoko dia miteny hoe azafady olona hafa no manao azy dia afaka manao tsia anaty fitsikitsikiana. Fa raha vao momba ny zanako sy ny ankonako mazava ho azy iny tonga dia mandeha lara-pahamiaina. Dia ny do mianso-patsoana. Misy zavatra mety hoe nieritreretiko ataoko androany tsy vitako androany dia tsy miferinaina mihitsy rehefa hoe atao rapitso iny satria fantatro hoe ny zavatra rehetra nisafidiako sy niekeko atao androany tao anatin'le tanjona niekeko dia mety iny. Dia ny zava-dehibe koa mianatra mihitsy ny hoe mitoetra ao anaty fitoniana. Hitanareo ny hira-pirenentsika hoe miadana sy finaritra iny tena iainako arabaka teny. Mila fiadanana atao anaty koatra. Ny tenintsika hoe salama avy amin'ny hoe shalom amin'ny teny Hébreu, avy amin'ny salem amin'ny teny arabo. Zany hoe mila miadana ianao raha teo salama. Miadana tono ny fozany fa tsy manà, tsy matahotra, tsy mitaitaina na dia misy zavatra ara mety mampitaitaina fa ianao no mifeha ny ao anatinao ao. Dia tony dia matoky fa ho tody dia zany entiko hikolokoloana ny atao anaty koto dia na dia misy zavatra onjam-piainana moa zany tsy maintsy miakatra sy midana dia efa fantatro hoe izay no mahafiainana misy onjany io dia tony ianao miatrika anazy. Dia arak'izay hoe le fotoana indraindray misy zavatra mety miovaova, misy zavatra mety indraindray hoe tsy vita fa rehefa hoe nataoko izay tsara indrindra nafitako izay nieritreretiko dia za rehefa maraina tena hoe manana fikasana, manana fotoana kely foana mihitsy hoe reto ny fikasako androany dia efa zarako amin'ilay sahanan-kefatra dia lokolokoko tsara mihitsy fa mahafinaritra anahy koa no manisy loko amin'ny tontolo. Dia isaky ny hariva na eny antsefatsefany eny ary hoe rehefa alohan'ny sakafo atoandro dia mipetraka kely hoe makasitraka izay vita. Izay zany tena fomba fanaoko mihitsy hoe sitrahako izay vita dia aiza ho aiza indray aho zao dia rehefa alohan'ny atory dia tena mifaly mihitsy hoe reto daholo indray zany ny vokatra androany hoe tsy niazakazaka foana ako fa makasitraka sy makatelina ny vita. Dia izay fahaizana makasitraka izay mamora sitrana izay zavatra mety mampiferinayna. Satria misy ihany ilay zavatra mety mampiferinayna indraindray fa hoe sitrana iny satria le fankasitrahana no natao betsaka dia rehefa mialo miaina ao anatin'izay hoe miadana sy finaritra izay dia tantanana arak'izay ny fiainana. Misy an'iny côté organisation iny hitako hoe tena maro ny olona mila an'izay. I Hanta ve manana afaka manao an'izay coaching izay amin'olona? Afaka satria zao ny fandaminana rehetra na inona dia miainga foana aloha amin'ny famaritana tanjona mazava. Satria raha ohatra ianao efa manena apetraka eto ity very ka satria mba tsy tiana hoe tena ho foana be ilay latabatra hitanao misy tanjona izay ianao matoa ianao manao zavatra dia misy antony iny zavatra iny dia ny antony apetrao aloha ny tanjona dia hita ny lalana rehefa avy eo dia iny afaka alamina sy arindra foana fa miankina amin'ilay tanjona dia izay zany aloha ny tena hoe voalohany. Inona le viana dia inona le tanjona. Teo aiza ianao inona ny vokatra tadiavinao dia iny ianao no mamaritra azy ko ianao no tompon'ny fiainanao sa ahoana? Izay mihitsy. Za manokana Hanta anisan'ny zavatra zaraiko atao anaty petriko ary izay no tanjona amin'ity émission AOTRA ity satria manova ny olona mihitsy hoe ahoana zany fomba fampetrahana viana zany anaty fiainana. Dia anisan'ny viana izay efa hitako tamin'ny carrière amin'ny Hanta manokana dia le hoe Hanta tena tia manampy olona ary tia hanampy any Madagascar amin'ny alalan'ny fampianarana. Mba tantarao kely momba n'izany hoe Maison daina. Raha Maison daina zany aloha voalohany indrindra dia fikambanana efa 20 taona mahery izao eto Madagascar any Ambatolampy izay no miasa dia tena natao fananiana mihitsy hoe any amin'ny toerana ambanivohitra fa tsy eto Madagascar. Dia fikambanana izy io mampianatra maimaim-poana zanaka olona sahirana. Dia ilay sahirana resahana eto tena hoe ilay olona mandray 5,000 na 7,000 isan'andro. Izany hoe mpanao sarakatsaha, mpitarika borety, mpanapaka bozaka, dia mpivarotra bozaka moa zany dia mpanasa lamba na olona tena hoe tsy manana asa raikitra zany na ilay mpikapoka vato ireny. Dia ny zanak'ireo olona ireo no raisinay manomboka amin'ny te voalohany mandra-patafitany. Izany hoe mandritra ny 20 taona eo zany izay mikarakara an'ilay ankizy hoe tena hoe atao izay mahatafita anazy.
dia ny fanambonay aloha voalohany indrindra amin'ireo ankizy ireo hoe nenay ny herinandro voalohany amin'ny fidirana mianatra dia tsy mandray kahie ny ankizy fa milalao mifandray am-po amin'ny mpampianatra mifankafantatra dia indrindrandrindra mihevitra ny nofiny. Tena zava-dehibe mihitsy any hoe ametrahana satria izao mantsy ny tena tianay apetraka hoe ao anatina kolotsaina fototra hoe ny nofy dia natao tonga nofo, ny vina dia natao vita fa tsika ny mahavita azy. Ary mahavita azy tsika rehefa manday hoe maka an'izay vatsy ahafahana manao ny ezaka sy manao ny dingana dia izay zany mampianatra maimay-poana izay ny fitaovana rehetra ho an'ireo ankizy ireo izay no miantoka azy dia manome sakafo indroa isan'andro izay dia raha ohatra ka marary ireo zaza ireo dia izay no mitsaboka azy. Firy isan'izy ireo? 320 izy tamin'ity taona ity fa tao anatiny hoe tamin'ny voalohany nanomboka izay 7 dia avy eo 7 dia avy eo 8 dia avy eo 100 dia eo amin'ny 20 eo foana. Raha ny chiffre navoakan'ny Banque mondiale zao dia efa mihoatra fa 80% ny population tena miaina amban'ilay $2 eto Madagascar. Ianao hoe mieritreritra hoe inona ny azontsika atao mba hatsarana izay chiffre izay mba ilana amin'izay? Efa 20 taona ary fenitra nikerika momba an'izay dia izao ny zavatra fantatro aloha tsy maintsy mianika amin'ny fampianarana. Fa ny fampianarana tsy voatery any an-tsekoly. Dia ny anahy zany tena hoe ny zavatra nandramanay zany tao amin'ny Maison 320 ny olona miara-miasa aminay ao, izany hoe mpiasa raikitra. Dia ao anatin'ireo 320 ireo anaky 9 ihany ny olona hoe manana diplôma, izany hoe nianatra. Dia ny ambiny rehetrarehetra zany ray aman-drenin'ireo ankizy ireo no niraisinay niara-niasa taminay fa za tena nahita hoe anankiray ihany zao sisany hoe tsy mahay mamaky teny sy manoratra satria efa lehibehibe izy dia izy tena nanapa-kevitra hoe tsy hianatra ny izy fa dia raisiko moa hitako hoe tena tsy kely ny sainy tsony le hoe efa tsy nianatra tambola kely dia tsy hianatra tsony izy rehefa lehibe toy za hoe izay zany fahajaiko ianao fa zao fantatro fotsiny hoe manana fahaizana hafa ianao dia ndao ilay fahaizana hafa iny no ampitomboina any aminao dia nisokatra ny sainy. Dia ny zavatra ataonay eo amin'ny Maison dia mifampianatra. Dia za mieritreritra mihitsy hoe le teny hoe ifa mantsy ny amin'ny teny malagasy raha misy ohatra hoe mifanaja mifampiresaka dikan'izany ianao zany manaja za koa manaja ianao miresaka za koa miresaka izany hoe ny andany sy ny kely ny samy mandray anjara dia izay mihitsy ny ataonay ao mifampianatra sy ny hoe voamaso tsokona izay kely ananana no ahiratra. Tsy voatery hoe nahandrato fianarana be ianao izay ianao afaka mampianatra fa raha fa mahay mahandro vary ianao dia ampianaro mandro vary ny olona tsy mahay mandro vary. Mahay manao ketsa ianao dia ampianaro manao ketsa ny olona tsy mahay manao ketsa. Mahay manao kajy ianao mahay manisatra amin'ny folo ianao dia ampianaro an'izay ankizy hafa tsy mahay manisatra amin'ny folo izay ianao. Dikan'izany izay masaka rehetra ao anatin'ny tsirairay ny atao hoe masaka dia hoe namokatra azo hohanina mamelombelona na ino na ino dia efa ampizarao. Dia tena hoe rehanay manokana mihitsy ny hoe ny vinanay mantsy amin'ny Maison dia hoe mianatra mizaka tena dia ny soatoavinay hoe milamina sy mirindra izany hoe tonga dia apetraka koa zany ao amin'ny fomba fiainana amin'ireo olona miaraka aminay ireo hoe nareo koa mitsika manana vina iombonana ary izay miray vina miray ina dia tena miray ina be aloha izay ao dia hitako mihitsy ny hoe tsy voatery zany hoe miazakazaka ilaina fa zany teny hoe tsy voatery miazakazaka hoe manorina sekoly be dia be dia le trano no atao be dia be fa za hoe le olona ifampianatra veloha tena vonina hoe hifanomezy tsara ao anatiny. Dia ny naina tsy manana sekoly azy ho an'le ray aman-dreny sy ho an'le olona dia io anay mbola zavatra mila tsaraina fa le ray aman-dreny miara-miasa aminay aloha tena hitako mihitsy ny hoe ny voatra satria misy ohatra rangahy anankiray mpitarika borety izy taloha dia avy eo izy nampianarina mitondra tomobila dia hitanao mihitsy izay mampangeta entana azy dia nomena anazy za madama te handra tomobila dao ary anjana maka permis dia avy io eto ary dia eto ny bus dia mba rehefa eo ihany nareo dia mba ianaro ary le mekanika dia sady mijery dia manomboka mahay dia mampianatra an'izay hafa dia izao izy tena hitanao mihitsy hoe olona mivelatra mitondra izy dia mianatra mahay mikarakara an'ilay tomobila dia hoy hoe le fiainana iray manontolo ny fianarana fa rehefa hoe mampisokatra ny saina sy ny fon'ny olona ianao hoe hianatra sy fampianatra dia marina hoe ao anatina tontolo kely dia kely nanovana izay
fa za tena resy lahatra hoe na ao atokantrano a na any an-tsekoly a na mitoeram-piasana na eny amin'ny fiarahamonina raha izay fomba fijery izay izay fomba fisainana sy fomba fiainana izay no tena hoe ampiarina dia tsy maintsy a miakatra miaraka isika mivoatra satria mifampianatra. Misy mahavariana kely anahy par rapport amin'ilay maison taina foana anakifiry zany zao ny ankizy isa-taona eo amin'ny miodikodina eo amin'ny 20 eo foana satria misy ankizy mialan-daharana aloha dia ny anay zao a eo mihitsy ny koa no tena mahavaky lohanay satria ilay ankizy 5e 4e sy 3e matetika 13 14 15 taona eo a dia lasa miasa ry zareo satria ilay ray aman-dreny sahirana dia mitaky hoe tena tsy maintsy manampy amin'ny resaka fivelomana dia tsy mianatra intsony. Tsika matetika ny gasy dia miteny hoe fahasoavana ny atao hoe mahazaza na hoe cadeau de Dieu. Tolo-janahary. Tolo-janahary. Fa fantaniko ny hanta zany zao hoe raha olona sahirana ve tena tolo-janahary marina ve? Sentra. Tao anatin'izay 20 taona izay niezaka izay nanazava manolotra maimai-poana fampiofanana momba fanabeazana aizana. Fa tena lazaiko anao fa hatreto aloha tena afaka miteny hoe tsy tafita le hafatra. Tena misakana ngezabe mihitsy ao anatin'ny fomba fisainana io resaka kolontsaina dia manaiky zany hoe zay mihitsy no fahitan'ny olona azy aloha fahitako ny olombelona ilay matoa misy aloha dia tiana izy dia efa eo aloha ilay olona dia karakaraina zany. Fa makina ny teneninao hoe tokony mba manao kajy ilay ray aman-dreny hoe izay zaza velona no ateraka. Zao ny antony voalohany aloha hoe azo atao hoe vinavina ambony latabatra na olona nianatra zany resantsika senao zany. Fa rehefa tena mipetraka eo amin'ny toeran'ilay olona ianao dia ny kajy ny tena hafa mihitsy. Satria izy za zao efa nahita ireny tao amin'ny maison taina 7 zaza naterany roso izy. Zany hoe ilay zaza latsaky ny 10 taona hoe maty eto Madagascar koa be dia be. Dia mametraka zany iray aman-dreny hoe iza no azo, iza no tsy azo, iza no ho elaela velona kokoa dia miteraka maromaro izy mba isy vitsivitsy ihany iaraka. Dia zao ho an'ireo ray aman-dreny ireo ny zaza ny anazy no antoka amin'ny fahanterana. Izay no mahavaly babena amin'ny valy babena. Dia tsy vitan'izay tsy antoka amin'ny fahanterany fotsiny fa ireo koa ny hanampy anazy amin'ny fivelomany satria ny ankizy kely any ambanivohitra zaza 5 taona 9 taona efa mahay mahandro sakafo dia ohatry ny akoho kely mijanona ao an-trano ny ankizy rehefa hoe tsy mianatra ray aman-dreny lasa niantsana mivoaka ny daholo ankizy kely daholo ny eo amin'ny tanàna dia mifampianatra eo izy izay tsy hoe mifampianatra moa zany fa fampitaritarika eo izy. Dia ho an'ireo ray aman-dreny ireo tena hoe lalipaka ao anatiny mihitsy ny fandraisen-dahatra hoe fanomezana ireo zaza ireo satria ara-toekarena manampy anazy ireo rehefa 9 taona 10 taona 10 taona dia miaraka mampidi-bola miaraka aminy dia rehefa lehibe ireo dia mitady ihany koa izay ivelohany fa tsy maintsy manampy ny ray aman-dreny rehefa avy eo. Dikan'izany hoe ireo zaza ireo ny antoky ny ho avy. Zay ilay izy fa fijery tsy mitovy mihitsy ny antsika. Dia ohatran'izay ny ankamaroany zareo. Zay ny ankamaroany na olona any ambanivohitra aloha tena zay fomba fisainany dia niezaka izay hoe nanova fa tena hoe ampanetretena fa aloha tsy navita. Fa raha tokony conseiller olona ianao vasa dia inona conseiller anao? Ny anahy aloha ny torohevitra dia hoe ny zavatra hitako indray kosa ny aloha ny ankizy rehetrarehetra izay miteraka avy ao amin'ny maison taina ilay ankizy nitezainay ny vavy tsisy maro anak'izany tsotra amin'ny mamany hatreto aloha zany. Nisy lesona ny ray sy ny any zany fa tena miandry génération anankiray zay aloha ny hitako zay ny niainanay. Zany hoe raha fahazoako azy zany aleo foana mitandrina satria sahirana ianao fa raha sanatria tena olona efa manana ankizy maro ianao nefa dia tsara mampianatra an'ireny ankizy ireny satria ireny indray afaka miassure an'ilay avenir anao rahatrizay. Izay aloha ilay izy hoe ilay zaza efa eo dia kolokoloina dia karakaraina dia atao izay hanabeazana anazy ao anaty fahendrena sy fahaizana mitrandraka fahaizana ny anasany ihany koa ny hitako hoe tokony hoentina mampianatra ny olona satria eny rehetra eny afaka mianatra fa le saina tia mianatra le fanahinao mangetaeta sy nona fahalalana iny ny hitako hoe
mila foazina, dia inona mila ampaherezana satria mamaky boky izy, mamaky gazety izy, mihaino radio, mijery télé izy, miresaka amin'ny olona. Raha sokafanao ny sainy dia afaka mianatra foana na firy taona na firy taona. Dia any amin'ilay fitiavana mianatra zany amin'ny fomba maro samihafa no tsara hoe volena, dia any amin'ilay toetra tia manao marina satria may be ianao nefa tsy vahalaritra dia ahoana? Oesitsika may be nefa ianao mpamitaka dia mpandainga dia mpangalatra dia ahoana? Misy hitako hoe tena manana valeur be mihitsy hanta. E raha mahalala moa zany fa hanta dia zanaky monsieur Hanta Ramakavelo. Mba tiako fantarina hoe izay toetra anananao zao izay ve méritenao momba avy taminazy? Azo antoka tanteraka. Tsy dada ihany fa dada sy neny. Dada sy neny tena olona mahitsy daholo. Tena hoe mijoro amin'ny maha izy azy dia izay aloha tena azo atao hoe lova sarobidy tena niraisiny. Tao amin'ny tantaram-piainan'ny dada na neniny zavatra hitanay foana hoe miezaka foana zareo mijoro amin'ny marina. Tsy mahataty zavatra tsy rariny zany. Dia hitako hoe sady nitondra fahasahiranana izay indraindray fa nitondra rehare-be satria hitanay hoe mahavanona taranaka ary mampiada po, mampiada tsaina dia tsy very mandeha mihitsiny. Rehefa hoe fantatry ny olona fa marina sy azo itokisana dia hitanao hoe na misy zavatra sarotra mitranga dia izay hoe fitokisan'ny olona anao izay satria ianao fantatry ny olona hoe marina, tsy mamitaka, tsy mpandainga dia io amiko io harena mihoatra anao volo. Fahazoan'olona zany hoe miaramila zany amiko dia tena hoe discipline, rigueur, mipetrapetraka zavatra tokony hinarana rehetra ve izay? Za aloha ninarako ny fefitaona aloha dia dada. Izy mbola mahay mizaha. Ninazy mahavariana mihitsiny. Zay zavatra mila ataony dia vitany mialohan'ny fotoana foana. Ary ny zavatra tena mahavariana, ny chauffeur rehetra izay niara-niasa tamin'ny dada tao anatin'ny 20 taona, tsy mba misy olona tara zany. Dia izay aloha tena nianarako. Za tsy mba tara zany fa matetika ary tonga aloha satria tena latsapaka mihitsy hoe mifampitohy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Izay no maharo-mpihavanana, izay aloha tadidiko hoe tena nazavainy tamiko mihitsy hoe mifampitohy daholo. Dia izay no maharoy azy. Raha ohatra ndraika tara dia tara izay. Dia raha mifampitsinjotsika dia mandamindry. Dia tena nianarako mihitsy izay dia tena lasa tena raiky tapitsaka aloha ilay izy ho anahy dia hitako hoe mitombona ho anahy manana an'izay ianao. Fa ny dada ny discipline napetrany tsy discipline maty tery vaimanta. Dia izay koa aloha tena mahafa kely anazy. Miaramila izy fantatro hoe hafa. Fa dada izy tena hafa. Fa dada mampita soatoavina amin'ny ohatra velona. Tena hoe tarafina dia tafina. Manome ohatra zany izao hoe izay tena hoe mandala ny resaka demokrasia. Izany demokrasia zany hono tsy concept mihitsy tsy hoe teny maniditsidina. Fa zavatra niainanay tao an-trano zany. Rehefa manapa-kevitra dada sy neny dia manontany ny hevitra zanaka. Nefa izy miaramila. Tena tadidiko mihitsy hoe nisy fotoana nanapa-kevitra zareo hoe mbola perinasy izy colonel izy tamin'izay. Dia hoe andao hanao doctorat izy sy neny. Izy hanao doctorat amin'ny resaka histoire science politique dia neny any amin'ny resaka science any amin'ny géologie paléontologie. Mbola samy niasa izy zareo dia hoe andao aka 5 taona dia ho any Frantsa fa miverina mpianatra. Dia tamin'izay ako 15 taona dia ny zandriko lahy 12 taona dia ny anankiray 9 taona. Dia nivoriana izay. Ahoana raiky izy mitetika andeha ho any izay fa manaiky velonareo. Dia izay nanontany hoe raha mandeha any tsika dia inona miova? Tsy misy mpiasa intsony, tsy misy tomobile, tsy misy dia vonona avy eo hoe ao an-trano zany manao raharaha daholo. Dia dada voalohany hoe sakoa anatin'ilay manao raharaha. Dia miova aloha fomba fiaintsika andao ary andeha. Dia nanao voto izay. Dia tena hoe nifanaiky tena hoe izay zany zavatra hoe izay miaraka mifanaraka, zavatra tena niainanay zany. Dia hoe reny fisoatoavana rehetrarehetra eny tsy resaka hoe teoria fa zavatra niainana. Dia izay no mampiampita anazy hoe hitanay hoe tsara ilay izy dia tohizana. Hoe miaramila izy tsy manao didy-jado. Fa hoe zaho izy rehefa ray dia ray fa za tsy miaramila atao trano. Dia izay aloha tena hitanay hoe nahafa kely anazy.
satria dada tena olona mpamorona tantara isaky ny rehefa mandeha vacances zay dia inandray ny tantara ho foron'ny dada dia lasa iny ampandehanana iny dia mamorona tantara dia indraindray tsy tianay ny fomba fanaovana azy ho vai fa tsara fanahy loatra nefa indraindray tokony asy manana fifandraisam-po be zay satria tena nametraka mihitsy izy hoe le zay hoe fifampiresahany tena olon'ny fifanankalozan-kevitra. Ianao miresaka tantara io dia sady ianao le mitrandraka miteny gasy hitako hoe manao namorona boky be lehibe Hanta. Anisan'izany misy boky anankiray zay hoe vitanao dahozo kasainao. Azonao atao. Azonao atao. Tantaray ho anay kely inona tsara izy? Voalohany aloha na tonga n'io boky io dia nampianatra ako commercial tamina orinasa iray zay hoe tsy nanana fatokisa tena mihitsy ny zareo hoe ho tratra ny tanjona. Rosa hoe ore olona raha ny tanjona raha tsy atokisanareo ko tsy ho tratranareo mihitsy io raha tsy matoky nareo. Dia hitako tamin'ny zareo mahay fa tsy nanana fatokisa tena dia ohatrany hoe tsy hita le lalana anatratrarana tanjona. Rosa miankina amin'ny finoana io dia hoe finoana ahoana zany resaka fivavahana ve zany rosa alao fandraso raha fahasoratako. Dia ny azonao atao tena hoe manazava-dingana 7 ahafahanao manatratra ny tanjonao. Dia le dingana voalohany aloha sahilo ianao manofy. Dia io be dia be ny olona tsy samy manofy satria vao miainga fotsiny dia hoe sao dia tsy vita toy izay tsy izay ve izy. Manofy aloha ianao hoe inona ny etaetanao, inona ny fanirianao matoa ianao velona androany dia hanomana ny rapitso. Ka le rapitso ianao te hamboly voatavo sa te hamboly vomanga sa te hamboly akondro izy tadiavinao hifidy an'izany indray. Ianao mametraka hoe akondro na voatavo satria arakaraka mahainao anao sy izay tadiavinao. Dia faharoa iny viny iny mila mivadika tanjona. Dia ny atao hoe tanjona dia vokatra andrasana fa voafaritra ara-potoana ary afaka refesina. Dia iny tanjona iny rehefa avy eo no hoe matoky ianao fa vitanao. Maina ianao tsy atoky nefa ny olona mahavita. Tokony atoky ianao fa rehefa vitanao io na dia mbola hoe tsy hainao ary azonao ianarana afaka mitrandraka ianao. Dia ny manaraka tsy manao ary zato am-pindrina ianao akorany hoe mikasa fa iny fikasanao iny mivadika asa ianao. Dia manao dingana ianao. Fa rehefa manao dingana ianao manao dingana mifanitsy amin'ilay tanjona. Ohatrany hoe ianao fa andeha ho an'ny Tomasina ianao. Tokony lalam-pirenena faharozany alainao. Dia laza ianao mitonantonana any amin'ny RN7 tsy ho tonga mandrakizay ilay Tomasina. Dikan'izany ilay lalanao tokony eritreretinao ilay dingana ataonao mifanaraka amin'ilay tanjona tratraranao. Manarak'izay mila maharitra ianao. Fa tsy hoe andre mandeha ianao mantavary dia mandeha fitsotro be. Misy ve le hoe tonga dia manankiray anahy aloha za tsy dia tena iny loatra ny anahy ny lalana tadiaviko sy atokisako satria izao ho anahy ny lalana ampitomboana harena dia lalana fampitomboana fahalalana sy fahafantarana olona aloha voalohany indrindra dia iny mamokatra vola rehefa avy eo. Dia ilay vola rehefa azo iny tao anatin'ny nahazahoana iny nefa be dia be ny zavatra ianaranao dikan'izany le eo hoe le vola fotsiny ianahy aloha tsy hany. Ilaina ny vola. Tena ilaina. Fa tsy vola ihany no harena ho anahy misy harena be dia be hafa voalohany aloha dia le tombonandro azonao dia efa io ny harena voalohany raha tsisy an'io dia tsy afaka manao n'iny. Dia alohan'ny vola ny anahy fifandraisana. Hoe ataovy milamina ilay fifandraisana amin'ny olona rehetrarehetra izay miaraka aminao. Dia za tena meno tena mijoro amin'ilay hoe aleoko veritsika alakalam-bola toy izay veritsika alakalam-pihavanana satria ilay fihavanana iny mampaharitra tokoa ary afaka mampaharitra ny fiarahana izay ahazahoana vola rehefa avy eo. Za zao tamin'ny tonga taty Madagascar tamin'ny 5 dia mbola misy orinasa miara-miasa tamiko tamin'izany. Mbola miara-miasa amiko hatramin'izao satria manino nokaliana ny kolokoloina ilay fifandraisana fa tsy resa-bola fotsiny ny asa. Ny vola manaraka zany rehefa avy eo dia iny fifandraisana iny dia tehiteny koa zavatra tena zava-dehibe ao anatin'ilay boky io ny hoe ny sakana tsy manakana fa tohatra fiakarana. Izay fijery izay koa tena hoe hitako hoe be dia be ny olona raha vao mahita olana dia mitsatoka eo amin'ny olana. Toy izany hoe ry havako amin'ny teny malagasy iny ny olana sy vahaolana ka mitovy amin'ny foto-teny. Manino ianao raha mifantoka amin'ny vahany toy izay mifantaka amin'ilay olana.
tonga dia mifantoka amin'ny vahaolana ianao na mbola tsy hitanao ary ny ati-dohanao misy miliarana connexion neuronale hoe misy sela ao anatin'ny ati-dohanao amina miliara napetrак'Andriamanitra mba hahafahanao miketriketrika sy misaina dia avelao mba hikotrona kely izy io mitady hoe ahoana ny amahana an'ilay olana fa ny olona naroatra misy vahany dia na henonao miketriketrika mamana iny efa mitombo ianao lalam-pitombonao iny fa tsy hoe lalana arendrikanao akory dia izay fijery izay tena hitako mihitsy hoe fijery tena tsara pitaina dia izay nanoratako an'ilay boky hoe raha ianao isaky ny mahita olana dia mijanona eo doza hoe mila dinganina io ny tahotra mivadika tohatra mahafinaritra be ilay teny malagasy fa ao daholo ilay izany aiza hoe zany mety ahitana ny boky zao efa tsisy tsony aloha izy zao fa efa tsy zao tamin'ny 24 nanomboka nanatota boky dia tao anatin'ny 24 angambany mandroba tonga ny 5 nanoratra boky 5 fa boky kely amin'ny teny malagasy teny amin'ny fomba hoe fahaizana mitantana ny fiainana aomby dia tao anatin'izay fotoana izay nandefa boky tany amin'ny fivarotam-boky samihafa tsy nandeha mihitsy ny boky satria izao eto Madagascar zany tsy ampy mihitsy ny tohana amin'ny hoe olona mandraraha any amin'ny resaka na zavakanto io na resaka kolontsaina dia tsy maintsy ataonao rery zany ilay satria tsisy olona minino an'ilay izy hoe tsy handeha io dia ny anaty tsy hoe handeha tsy handeha fa hoe ilaina aloha dia niainga foana tamin'ny hoe tombom-barotra azoko ny nanaovako boky dia tsy mihodina aingana ilay izy dia nitsatoka tao anatin'ilay volan'ilay boky iny volako dia nisy fotoanako tamin'ny 13 tena nanana olana be mihitsy ara-bola tamina orinasako anankiroa dia tena tsy maintsy najanona ilay boky tsy nanatota boky intsony fa mbola nila niarina tamin'izay fahavoazana izay dia amin'izao indray no hiverina hoe hiverina anatotana azy sy mbola hanoratra boky avy fa za tena afaka miteny mihitsy hoe nisy fivoarana ihany amin'ny resaka tsena boky tato ato fa taloha tena hoe olona azo antoka fa tsy azo vola ianao raha manoratra boky zay ratsorona misy olona maro ihanta mieritreritra hoe satria za moa tsy tato ato efa lasa nanomboka ny zarany tsekefaka sy ny zavatra ianarako ny anaty boky amin'ny olona rehetra amin'ny alalan'ny page sy atao anaty émission AOTRA dia ny olona mieritreritra hoe zavatra hotely nationaux izy zavatra vakiny ao anaty boky ahoana ny hevitry ianao momba an'izany zao marina afaka mijery boky maromaro ianao fa zay eto afaka mamitina ny fomba niainanay sy nampiaranay anazy dia izay tena misy mahasamihafa azy tena misy mahasamihafa azy satria hoe ilay iainana eto Madagasikara amin'izao hoe 2024 zao sy amin'ny mahareny amin'ny mahavehivavy amin'ny mpandraraha ahoana ilay iainanao an'ilay lesona atao anatin'ilay boky izay kosa tombony zay mihitsy za manokana zao efa ataoko hoe 20 ans teo ny aina tao anatin'ny tontolon'ny professionnalisme nanomboka tamin'iza 12 taona dia efa nanomboka ny varobarotra kely sasesy fa taty aoriana ary hitako hoe tena ny piste d'accélération ny activité-ako dia za nanomboka namaky boky tadidiko tsara mihitsy tany 2016 namaky an'ilay hoe père riche père pauvre dia tena zay wow efa izany natao hoe éducation financière maninona ary ataony tsenarana ny ampianarana dia aty aoriana zany ary zany ny anisan'ny zavatra ambition-ako manokana dia hoe andeha atao zay amindrana aingana farak'izay aingana zany fahalalako zany amin'ny malagasy satria noho ny raha malala moa zany situation misy mila an'izany tsika mila fampianarana dia za manokana zany mangataka ny anta hoe avy ireny ny boky satria ilaina ilay izy ary indrindra moa tsika efa anatin'ny monde digital zao efa e-book efa vidéo cours en ligne tena mikavanao zay mba alefazy ilay boky 5 tena ho ataoko ka amin'ity 5 teo anatin'ny tanjona izy dia marina ny teny fenitra hoe afaka atao e-book koa afaka atao vidéo koa dia
aka fotoana sady le boky 12 zay a tena hoe mamelona rena ny lohahevitra fa tany sifa ny sehatra iombonana amin'ny fananany tany no nangataka anazy nanoratra an'izay boky zay a tao anatin'ny enim-bolana katroka feno mihitsy no nanoratra anazy satria ny zavatra nangatahany zareo hoe ahoana no ahafahana be ny malagasy manana tany fa tsy manana karatany dia hoe fa maninona tsy asian'ilay olona lanjany mihitsy ilay fananana an'ilay taratasy sy ahafahany hoe mandrara rehefa avy eo dia nanao zavatra be dia be zareo momba an'izay fa hoe andao mihitsy atoro malagasy hoe izy ny harena voalohany dia ahoana ny hitantanany harena hafa rehefa avy eo dia natao moa izay hoe afaka atao amin'ny radio koa dia zany hoe fa sady misy version audio zany no misy boky voasoratra momba an'izay fa tao anatin'ny fifanarahanay hoe mijanona ho anay ihany le fananana le boky dia mbola azoko atota amin'ny fotoana hafa sy amin'ny fomba hafa le izy dia izay hoe mamelona reny izay nizaraiko 12 le izy dia tao anatin'ny saiko hoe raha mamaky boky iray isam-bolana le olona dia ampiariny iny ao anatin'ny herintaona tsy maintsy miova amin'ny fiainana tsy maintsy raha tena manaraka izy sady hoe ilay izy koa zany hoe nataoko hoe mora telona dia mora ampiarina satria indraindray fa mamoky an'ilay boky be ireny ianao dia be ny hevitra azo fa tsy hita hoe inona ny anombohana anazy na hoe inona ny ampiarina dia ny anahy ny boky ataoko hoe kelikely foana fa natao hiainana ilay izy fa tsy natao fantatra fotsiny dia raha ohatra ka hoe entina ihany koa zany hoe mampita an'ilay ny ananjy ny fahaiza-manao ny tanjony efa tsy fahaizana fa fahaizana miaraka amina traikefa ka ilay traikefa ianao no mila mampiatra anazy dia ny tena hoe taona an'ilay olona mihitsy hoe ataovy dia jerevy ny vokany dia mahatsara ao izay no tena zava-dehibe satria raha tsy mirotsaka tsehatra ianao hanao dingana tsy azo vokatra mandrakizay satria raha fahalalana sitry ao anatin'ny lohanao eo ka tsy iainanao na ny ampahany kely fotsiny tsisy vokatra aminao. Justement, fanontaniana indray momba an'izay raha ohatra zany hoe misy ankizy tanora vao hanomboka tokantrano raha mamaky boky misy hoe karazana formule anankiray afaka rahan'ny zareo ka tena hoe ahafahany zareo mahomby haingana kokoa mahomby ara-bola ve ny tenenao na ara-vola na ara-piainana zany resaka raha ara-piainana aloha dia tena hoe manao dokam-barotra kely eto ho amin'ny bokin'ny dada nanoratra boky 7 karazana kely izay hoe manomana ho ray manomana ho reny za tena samy teny anareo hoe tena mila n'izany ny tanora rehetrarehetra satria teneny dada mantsy hoe matetika andray aman-dreny hoe manomana anao doctera manomana anao ingénieur fa tsy manomana anao ho ray tsy manomana anao ho reny zany marina loatra za koa loatra izay ihany dia izy koa mantsy nakalesona raha ho an'ny tenako manokana somary nitonantonana kely tamina nitonantonana ny tenena nitonantonana hoe diso fikendry sy misy tsy fahombiazana any tamin'ny za nanorana tokantrano dia dada tena nakalesona be mihitsy hoe tena ny zavatra tsy nampitaiko taminareo dia fandrasy fa hitonako lesona dia ampitaiko amin'ny tanora hafa satria ka ohatra ny fitazana zareo eny indray aman-dreny zareo tsy nanomana anazy ohatr'izany dia izay koa natao tsisy ifanomezantsiny fa izay foana ilay fahendrena hoe nilesoko amin'ny vadika lesona dia lesona iny rehefa avy eo zaraino izay boky anankiray dia boky anankiray hoe ny fototry ny zavatra rehetra dia fitiavana dia hoe ahoana ny iainana ny fitiavana io isan'andro mba hananana tokantrano mirindra mari-potitra ahoana ny fampitana soatoavina ho an'ny ankizy ahoana ny ainan'ny mpivady ahoana ny fifampitsinjana azy hitako hoe tena azo ampiarina tsy miresaka vola loatra moa izy ao satria tsy any koa tena hoe ivony fahalalana fa dadasiny hoe na mahay mitatam-bola be disponible koa izay boky izay disponible ianao resaka hoe fahombiazana teo nisy fotoana ianao zay moa nahatonga antsika tafaresaka tamin'ny andrano hoe mba tantaro kely anay ary izay parti hoe tsy namonky na hoe échec any amin'ny resaka fandrarana no resahako amin'ny sehatra afaka koa misy fa eo amin'ny fandrarana ny tiako hanomezana lesona hoe tantana orinasa 4 tamin'ny ataontsika hoe nanomboka 9 mandra-pahatonga ny 13 dia eo mihitsy zany hoe tamin'iza tonga taty Madagasikara tamin'ny 5 dia
tena hoe tsy afaka hanapiariko taty ny asa nataoko tany Frantsa, ny asa 10 taona tany zay vao miverina. Satria tsy mitovy le tontolo dia ny tonga taty hoe izay mifanaraka amin'ny aty zany ny ataoko. Dia nanomboka nahazo contrat voalohany anankiray ako nampanao formation na centre d'appel satria ao anaty spécialité ako izay. Dia ny vola rehetrarehetra tombony tao anatin'le izy. Io zany tena hoe fanazavana mihitsy hoe mahafinaritra be anahy mantsy ity AOTRA ity fa za tena niainga tamin'ny AOTRA le hoe AOTRA zany tamin'izaho tonga taty sady tsy fantatro hoe inona loatra ny ataoko nefa niaraka tamin'ny zaza anankitelo zany izay totona taty tamin'ny Madagascar hoe ametraka la Maison dia zahako hiasako mbola tsy fantatro hoe inona le asa ho ataoko zany hoe nanana ambombava kely izay hoe iainana aloha mandritra ny volana vitsivitsy na tsy mbola mandray vola ary satria namidy ny entana tany Frantsa dia ny vola tao anatin'izay tonga dia hoe izay tombony amin'iny amoronana orinasa anankiray hafa. Dia izay mihitsy ny hoe le hoe miainga amin'ny AOTRA afaka hoe AOTRA ara-bola satria nametraka izay hoe ny vola mitehirizinay tsy ampidirana anaty orinasa mihitsy ny aloha fa anomezana toky hoe izay ilain'ny ankizy dia azony. Dia nanangana la Maison izay ankizy 70 no tonga dia niraisinay. Dia za zany tsy maintsy mahita vahaolana amin'ny hoe ahoana ny ahafahana mahita asa dia miaina fa miainga tamin'ny zasiny solosaina, zasiny ordinateurako. Dia en plus za tsy nanofa trano fa tao amin'ny SFI ako ilay tany Andraro tamin'izay cyber fa cyber mianja be raha finaritra be izay. Dia tao ako no mitady hoe aizako no afaka mahita mission na contrat dia mifanena moa. Io zany rehefa manana finoana koa ianao izay zany ho anahy tena zava-dehibe. Iny moa ilay finoana hoe manana toky ianao fa ny harenao anatinao misy ilana azy. Dia rehefa mitady ianao hoe ahoana ny ampifanojy ity sy ny manina, ahoana ny ampifanojy ny zavatra haiko amin'ny zavatra ilain'ny olona ka misokatra ianao mifametraka fanontaniana, mahay mifandray amin'ny olona dia mahita foana ianao. Mahita, za aloha nahita foana satria izay koa ny noko dia fanaraka amin'izay zavatra izay no ataon'ny tanako sy ny tongotro dia misokatra foana ny varavarana. Dia nanomboka an'izay mission izay ako dia volana février izay no tonga teo amin'ny avril teo nahita an'izay dia mandra-pahatonga ny septembre ny asa rery aloha dia efa nanomboka nahazo vola dia eo amin'ilay fampiasana an'ilay vola tonga dia napetraka hoe inona ilay hoan'ny ao an-trano fa tsy maintsy misy ampahany omanina ahafafy tsisy olona mihinana masomboly zany olona dala mihinana masomboly tsy azo hohanina fa ny anahy ilay masomboly iny ahafahana hoe manangana orinasa tsy zarery miasa ao satria raha zarery dia lasa voafetra amin'ny fotoana koa fa raha te hanitatra dia tsy maintsy mandray olona miara-miasa amiko. Dia ilay sehatra nidirako koa sehatra tsy dia misy pahay loatra dia tonga dia naka olona 12 tamin'ny volana septembre hoe tanora nona fianarana nianatra daholo zareo fa tsisy mahay an'ilay zavatra tiako ampanaovina anazy toy izany raha sao ampianariko nareo dia misy zavatra ataonareo dia amin'izay 12 tsika manao zavatra fa tsy zarery. Dia ny tombony rehetrarehetra azo indray tamin'ny zavatra nataonay satria nanomboka za olona spécialiste amin'ny resaka prospection donc mandeha mitady marché haiko. Mitady mahay mampianatra an'izany satria na tiako be mihitsy satria ilay mamaky lay mahafinaritra anahy satria ao anatin'ilay mamaky lay mila finoana sy fitokisana ilay izy fa mila fahafantarana hoe inona ny tadiavin'ilay olona. Dia tiako be ny mampifanojo ny hoe ity ny zavatra ilain'ilay orinasa dia mahita ny valiny aho dia mahatonga anazy ho afa-po. Dia izay no nataonay dia ny tombony azonay rehetrarehetra tamin'iny mandritra ny herintaona tonga dia natotona indray niaraka nanangananay orinasa fahatelo. Dia izay ny hoe niainga tamin'ny zasiny ordinateurako dia mission voalohany dia ny vola ambony tamin'iny fa za aloha samy teny hoe mandritra an'izay tamin'izay tonga tamin'ny 10 volana décembre izay vao nahazo fandriana. Eo koa zany lay niatra tsy mahazo tentan-kanina ny voalohany ka izay ilay iziko dia efa nampianarina mihitsy ny tany amin'ny ankizy hoe bon manana frigo manana fatana ny ankizy no natory daholo fa zahay no niteny hoe tsika miandry dia efa napetraka contrat tao an-trano mihitsy ny hoe rehefa mitombo ny vola izay vao mitonto ny fanaka sy ny fananana fa mahay miakitra aloha ianao dia
miinvestira zay vao consommer zay aloha tena nampianarina mihitsiny. Dia iny investissement iny ilay vola nampidirina dia afaka nampitombo dia avy eo nanomboka tamin'izany hoe ilay orinasa fahatelo dia avy eo nanangana fahaefatra indray. Niara-niasa tamina orinasa lehibe zay dia nisy olona 700 tena hoe niasa ho an'ireo olona ireo fotsiny. Mandritra ny 3 taona teo niakatra ny tsara daholo izany rehetrarehetra izany. Tena azo atao hoe niroborobo dia tena finaritra hoe niova lanja miakatra ny fiainana. Nisy orinasa anankiray amin'ny resaka hoe famarotana nanao vente en ligne 2006 zany nanomboka vente en ligne voalohany. Dia iny koa hoe indraindray ianao rehefa aloloatra ianao anatina tsena dia sahirana ianao satria banky tsy matoky ianao. Malina hoe inona reny madama milingilingy ianao vente en ligne 2006 tsisy manao an'izany. Niara-niasa tamina banky tany ivelany nahafahako nampety an'izy fa tsangana aloha ilay izy. Dia nahazo commande zay nandefa entana tamina firenena maro be fa ny modèle économique atao anatin'ilay tantara no natao hoe fragile ny modèle économique anay satria tsy ampy marge. Zay hanta tsy manampy olona dia nataoko hoe tsy velomako ty orinasa anankiray ty fa nataoko amoronana asa ho an'ny olona. Zahako any formation efa mahazo zay ilaiko dia tia natsangako hoe mba hahafahana hoe mampireny ny zavatra malagasy any ivelany dia napetrako mihitsy hoe ny marge ny orinasanay mitovy amin'ny marge ny olona manao an'le entana. Satria zavatra aloha anisan'ny mbola mampalahelo anahy foana hatramin'izao ny mpanao asa tanana malagasy tsy mba mahazo tombony tsara hoe valapara fa kely fa ilay olona mivarotra no mahazo betsaka. Dia ny anahy aloha nataoko hoe izaho manana safidiny io fa izaho tena tao ao anatin'ny resaka commerce équitable tena manetsika ny foko hoe ataoko mitovy ny marge azo izaho mivarotra sy dia nataoko mangarahara teo amin'ny sifitanay ilay izy. Dia nisy ampahany ho an'la Maison teny. Dia izany hoe sady manasoa ny ankizy manasoa ny mpanao asa tanana dia ilay un tiers izany ahafahana mandonoka raha man'ilay olona miasa ao anatin'ilay izy sy mi-entretenir an'ilay site. Ny olona natao anatin'izay tsy nana BFR firy eny ilay besoin na fond de roulement nefa ny banky tsy nanome volanay koa tao anatin'ilay izy. Dia izany hoe raha vao misy risque izany ao anatin'iny mety mandeha ilay izy mety miakatra fa tena ilay modèle mihitsy lasa tsy sécurisé. Dia iny aloha izany hoe le finiavana te hanome be dia be an'ny olona nahatonga na hoe izany ireny tsy manana sécurité hoe tsy miaro ny tena koa atao anatin'ilay izy. Afaka teneniko ampatsorina mihitsy izany satria lesona amin'ny fandrarahana izany zavatra izany. Dia narary ilay olona tena mpanome commande anay dia mandritra ny enim-bolana dia tsy nahazo commande zay fa nisy conteneur anankiroa 40 pieds tena hoe tsy voalony volan'ilay izy. Dia izay eritrereto vola be izany ho ana orinasa kely fa tena hoe voatery nomena ny volan'ireo olona ireo dia tena izany doka mitrosa tao anatin'izay. Dia tsy vita an'izay fa niaraka tamin'izay ilay orinasa anankiray nisy an'ilay olona 700 ihany koa nisy olana niaraka tamin'ilay orinasa nampiasa taminay zany hoe azo atao mihitsy ny hoe ilay olona mihitsy no namono an'ilay tsena. Dia izany hoe tsy hoe izany tsy nahitantana azo atao hoe ilay voalohany aloha resaka fahaizana amin'ny resaka finance ny ilana tsara eny manaiky fa ilay aretin'ilay olona kosa aloha tsy afa-tsy aminy. Ilay olona tsy nandoha vola ao anatin'ny risque ampandrarah rehetra izany fa niara-ny totona ilay olana anankiroa dia tena hoe amina centaine de millions d'ariary nirotrosany miaraka mifatratra. Dia tena samy teny mihitsy hoe tena fesona hoe ahoana ny maharenana an'ireo rehetrarehetra ireo. Dia ny anahy nihery tena nananako niatrika satria mandritra ny taona maro izany nandohany tsikelikely. Dia izao nataoko hoe mbola misy ena dia misy antenaina. Toy izany ireo zanako ireo tsy maintsy tafita ireo mila anahy ireo dia tsy maintsy salama dia namboariko mihitsy ny saiko hoe hatrehana fa tsisy mitsoaka izany tsisy miamboa didy izany eto fa matoa tonga dia mahazaka izany tsy tonga dia zaka fa mila mikotrana. Dia nikotrana ara-tsaina ara-po dia vita ihany ilay izy. Farany fa izao hoe tena hoe indraindray misy zavatra mahakitraka fa ny zavatra nianarako matoa ianao mbola mahazo fofinaina
dia mbola misy harena ao anatiny ao azonao hiatrehana n'izay zava-misy rehetrarehetra eo dia ahafahanao mihotra dia fianarana ny fiainana tena izay aloha ny raisiko hoe fianarana ao anaty dia mianatra n'izao mianatra zany aloha hoe rehefa tsy hitako izay avaly amin'ilay olona amin'ny telefaonina rovina ianao tompoko ny andohany ity dia tena mitsotra hoe mpiako ilay telefaonina tsy hitako mihitsy ilay atao dia rehefa avy eo averina indray hoe tsy mety raha mandositra dia miantso amin'ilay olona indray hoe izao avy aleo fotsiny aho velona za tsy manana valy hoe rovina no azoko atao io satria nikajiko rehetra miteny amiko hoe tsy vitako manao an'izao fa izao velona dia alohako tsikelikely io dia nikaly entre indray diso foana satria tamin'ireny fotoan'ireny koa zanako anankiroa miarana ratsy ary aretina sarotra fa tsy hoe gripa fa miditra hôpitaly dia fanafody lafo dia tsy ny amin'ireo hoe narary indray io zanako dia lasa ny amin'ilay arety ilay zanako moa zany ny vola tsy any amin'ilay fandoavana trosa fa nisy fotoana 900 ny vola miditra tamiko na miainana trosa enjana be zany na ny sainao manaiky an'ilay izy fotsiny ary hoe ianao mitotototo etsy fa 900 amiainana trosa dia io ny nandreny ny ainako an'izay dia zavy izay no atompona andraikitra ny lehibe ana orinasa ny akeko ilay andraikitra dia mifototra amiko ilay izy fa izay ilay mandray andraikitra dia so ihany efa nampianarin-dray aman-dreniko hoe mijono foana dia izay zany resaka harena ianao teo ho an'ny mpanaraka anahy manokana matetika miresaka foana hoe harena ny anahy manokana ny définition ako ny atao hoe harena dia ny fahasalamako aloha voalohany indrindra dia ny fahafahako manao izay zavatra tiako dia ny fiarahako miaraka amin'ny olona tiako na ny namaka izany hoe ny anahy zany manokana tsy hoe manan-karena ny dikan'izay hoe manam-bola be inona ny an'ny hanta manokana inona mitovy menada tena mitovy mihitsy satria ny anahy ny harena voalohany tia fofinaina omenana ty tena reny io satria raha tsisy any aloha dia efa olako daholo misitraka izay nataonao teo iny aloha ray dia faharoa ilay fifandraisana mamy be ilay fifankatiavana manam-bola be nefa ianao nefa ny tsy misy olona tia ianao tsisy olona mifandray tsara aminao dia tsy haiko aloha fotrany atsatso ina fahatelo ny anahy ny fahaizana ko tena reny dia ve sy halian'ny foko hoe misy zavatra hafa indray fantatra ny zavatra hafa indray haiko dia iny fahaizako iny ampiariko dia iny fahaizako iny zaraiko ho anazy tena hoe mahatsiaro manan-karena be ahoko afaka manao an'izany dia mazana mihitsy ny tenenao fetra hoe izay zavatra tiako za zao tia mihira dia mampanao arrangement hirako Azonao atao izay rehetra inonao azonao atao izay ireny fonao ao ka mazava ho an-tsainao ninonino ny tanao mifaly anao dia fifaliako ny anao hoe izay zavatra haiko mivadika hira matetika dia iny iriny lasa mandondona any amin'ny trano be mozika ohatra na any amin'ny solofona anarivery na any amin'ny jaka any amin'ilay olona mahay be efa disponible ve zay album zay anatiny YouTube misy hira 700 samihafa ao amin'ny teny malagasy amin'ny teny frantsay dia izany rehetrarehetra izany tao anatin'ilay 20 taona mipetraka eto Madagasikara sy ny asako miaina an'izany onjam-piainana rehetrarehetra izany fa nisy fotoana foana nanaovako an'ilay hira dia ho anazy zao zany izay fahafahany izay hoe nao anatin'ny fahaterena re mandritra an'ilay fotoana kosa aloha izany nandotro osa tsy nanao arrangement taloha sy tao aorinany satria tsy hany kosa ny fa efa nanomboka nanoratra fa mbola mila asina n'ilay arrangement ilay izy fa efa nanoratra tena nanoratra mihitsy satria izany hoe mampaherin'ny tenako mampaherin'ny tenako amin'ny raha ataoko iny satria hoe azoko ilay izy dia kolokoloko satria ho anahy ny kalo mikolo mba hikaly ilay kaly iny zany tsy ilay sakafo hoe mba hikaliana izay atao hoe ny kalo ny tononkalo sy ny kalokalo ny hira zany tena mikolokolo ny ato anatiko mikolokolo ny zaridainako dia izany voalohany hiranirako mazava ho azy satria iainako ilay izy dia mampahery anahy iny mampitraka anahy iny dia tena izany mihitsy tena nanoratra mihitsy ataoko hoe raha vola tongava ty ianao atsoko ianao avy anompo anahy ianao misy zavatra ilaiko dia alaiko
zay mihitsiny a ilaiko de alaiko de iny tena nampisokatra ny saiko hoe raha vao manana fahaizana ianao de ny fahaizanao iny mivadika vola de ampitomboy foana zany ny fahaizana de mivadika vola tena marina zay mihitsy ny tondrako azy ka io a ndraindray hoe ny hitanao manjavona tamin'ny fotoana zao hoe na tonga hoe voaterina janona le orinasa anankiray tsy nieritreritra mihitsy ta hoe ahoana moa zany le solde de tout compte tsy tao anatin'ny provision-ko mihitsy zany amin'ny resaka hoe lela vola tsy nanana trésorerie zany mihitsy ordinateur namena an'le mpiara-miasa de indraindray zany misy fotoana hoe le fanananao ray manontolo mety be deabe izy androany rapitso tsy hita daholo de inona zany inona le arena rehefa hoe tsy eo le zavatra toza hoe ngany zavatra ny arena voalohany fananana ny anatinao tsy izy afaka makany marina tanteraka zay tenen'ny anta zay za manoka nianatra tao anaty fiainana hoe misy 5 saut misy voalohany de ny saut amin'ny fianarana zany hoe zavatra ataonao an-tsainao zany faharoa de ny traikefanao efa mahay zavatra ianao de manomboka maka traikefa de ny saut manaraka am'izay de hoe ny arenanao zany hoe ny zavatra tatatra ny zavatra vatsapahitanao ny lazanao l'autorité aminao io de ny vola fa araka ny tenentinao teo zany ireo zavatra anankitelo ireo afaka dray mpimasina hoe de lasa fa ny zavatra examina foana nefa de ny fahaizana sy ny traikefa de amiko zany aloha ny raha lesina sy ny tafatapa nampianarin'ny anta hatreto aloha de tena hoe raha fahombiazana angamba azo tenenina hoe ny discipline de ny fianarana tsy mianatra de sotra betsaka ny anta amin'izany fa tena mino fa afaka nampy be ny olona mpijery atsika sy ny mpanaraka atsika na nitikitika kely anahy izy ty hoe ianta zany zao efa mananjavokely provina zany anta nanao retraite tsy izy retraite zany anta dada 5 taona efa 20 taona mahery izy natao hoe retraite kono fa tena mpianarova ny Azonao lalalala fa amin'ny rythme amin'ny hafanganam-pandehany toza hoe dada sy neny ataoko ohatra tsy mamanaiky hoe fa anakaiky ny 20 taona fa tena mbola mijaridina mbola mazava tsara ny saina de satria zareo miasa mampiasa saina mifandray amin'ny olona misy zavatra ataony de velombelona foana izy mitombo fahaizana koa izy zay koa zany tena tia mifampizara fahaizana be fampizara fahalalana de hitako hoe tena mahafinaritra na mihitsy hoe dada 5 taona mbola mamaky boky mbola mianatra hoe nahita an'izao ndray de oza zay aloha no atrarahako zany hoe ny secret zany raha teo lava fiainana de hoe fianarana sy miasa zay fa le asa atao arak'izay fanganam-pandehanao iny koa zany ny vatanao hoe hitanao hoe tsy mitovy amin'ny anao ta 20 taona na 19 taona kosa rehefa hoe 20 taona ianao fa le fahaizanao koa mihaino ny tenanao dada sy manao taixi zany hoe mampatanjaka tena koa zany zareo de hitako hoe mikarakara tena ary zareo tena mahay mikarakara tena de zany ohatra daholo hoe fanahy fo saina vatana reo efatra reo zany tena tatananao tsara de izay le fahasalamana voalohan-karena tena sy rehefa endreny de rehefa salama ianao de afaka manatanteraka zavatra de hoe mandray anjara foana ianao amin'ny fiarahamonina mandray anjara foana ianao amin'ny fianakaviana mety hoe tsy manana antony-drara raikitra fa misy zavatra ataonao zay hoe mamelombelona anao manokatra ny sainao ahafahanao mifandray amin'ny hafa de ny fifandraisana amin'ny hafa iny tena zava-dehibe ny satria iny manome sakafo ny sy ny fifandraisana manome sakafo ny fanahy sy ny saina zany ny fianarana fa manome sakafo ny fo ny fifandraisana amin'ny hafa de zay koa mamelombelona misy fantanina afaka apetraka ao aminah manokana inona ny zavatra hitan'ny fenitra raha hoe nisongadina tamin'ny fiarahantsika menadahatra n'izay taty amiko fiarahantsika sy anta aloha nanomboka tamin'ny 2017 teo tao anatina orinasa anankiray tamin'izay efa nisy impact be tamiko anta foina izy tamin'izay ngamba une journée ou 2 jours teo de avy eo nanehoana tamin'ny anta indray ngamba na telo taona taty aoriana tamin'izay efa niasa tena de tafaresaka tsika sy anta hoe nafinaritra anao ny formation anao tamin'izany fa mba maniry mba hiresaka indray de kanjo herintaona 2 taona taty aoriana indray tsika niaraka tamina association anankiray zay mianatra zany de indrindrindrindra koa nitondra niantso anao hoe mba ampivo amin'ny fitapanana ny orinasako
dia tena niova be. Lasa za manokana lasa tia mampianatra amin'ny mpiara-miasa amiko ary tia mizara. Ary le izy nefa tsy vita koa hoe mizara tamin'ny mpiara-miasa amiko fa tena mizara ho an'ny sarambabem-bahoaka. Ary zay no nahatonga ana hoe décidé hoe mba te contribuer koa amin'ny fampianarana zany dia ndeha hampianatra izara moa zany tsy hampianatra izara ny fahaizako sy ny fahalalako sy ny traikefako amin'ny olona amin'ny internet. Dia zay mahatonga antsika tafiaraka teto dia tena variana fa ho ana manokana niaraka tamin'ny anta dia tena nanova be ny fomba fisainako ary mihena fa mbola lava ny dia mbola misy 50 taona dia en tout cas tena isaorako be deaibe anta noho izay dia maniry ho an'izay olona rehetra mety mila fanampiana ny anta na ohatr'izany dia aza misalasala mino aho fa anta dia afaka manampy raha misy zavatra tena tianao kasaina zany araka ny tenenina hoe zavatra kasainao vitaina. Zay mihitsy mikasa dia miasa. Mikasa dia miasa. Raha fantanina farany raha ohatra isika, raha ohatra ianao miverina départ AOTRA. Départ AOTRA zany tsy midika hoe tsy mahay ninina fa hoe tsisy moyen. Ahoana ny tenao? Lalana efa nizorako be dia be izy io zao. Voalohany aloha le AOTRA mety hoe le zavatra no atao hoe AOTRA. Fa ny fisianao efa harena. Zay aloha voalohany indrindra. Misy fisiana efa harena. Dia le AOTRA miaraka amin'ny anao mijoro io zany dia tsy maintsy miakatra. Miakatra satria nahoana ny fijerinao io jiro io dia aza pihana tsy azo asiana délestage fa mazava foana. Inona ny dikan'izay? Jereo foana ny lafitsarany. Misy lafiratsiny fa iny angalao lesona. Fa jereo foana hoe inona ny tsara, inona ny azo atao, inona ny any anatinao any dia ahoana ny ahafahan'iny fanomezam-pahasoavana any aminao iny afaka hamaly zavatra ilaina eo amin'ny fiarahamonina. Matoa ianao misy dia ilaina. Ary ianao io tsy diso anjara amina talenta fa misy eo anatinao ao. Trandrao io talentanao io dia tefeo dia ampitomboy dia raha izay no ataonao vaindrindra raha tsy maintsy miakatra ianao. Satria rehefa mianatra ianao dia miakatra ianao. Rehefa mihoatra amin'ilay dingana kely iny ianao dia mivoatra ianao. Dikan'izany AOTRA miampy anao dia miakatra. Saotra ny concept ny émission antsika mahazo mametraka fanontaniana koa ianao ho an'ilay valiany manaraka ho avy eo. Inona ny fanontaniana mety apetraka ao aminazy? Inona ny zavatra mety efa nataonareo ahatonga an'ilay olona tena mahantra manana fanantenana sy manana traikefa fa tena ilaiko be izay mba ataoko any amin'ny Maison teny. Mankasitraka be ny anta tamin'ny fahatongavana teto amin'ny AOTRA. Aza misalasala raha misy zavatra azo fanampiana. Misaotra betsaka amin'ny fisianareo. Velomareo. Hello.